Maredona. Asihira maredona hoe fa raha alefa any an-dafy amin'ny sarinareo io. Zany tamin'ny firaisana tompoko. Zany talana andrefana zao. Inona moa zany tompoko no ataony zareo amin'izao fotoana zao? Miavany vary ny firaisana ety taolana andrefana zany zareo zao. Ny tompoko. Mianda miambavy moa izy ty. Dia misy firy zao no mety ho vitany androany? Mety kelikely isany tsy ho vita angamba fa iny hita amin'ny masontsika rehetrarehetra miakatra iny mbola atao daholo juska farany iny ambony iny. Dia fa izao zany ny fanaon'ny mpianatry ny tompo hatramin'izay nampisy ny mpianatry ny tompoko? Eny tompoko zao miara-miasa dia miasa amin'ny fo madio tsara, tsy misy karama, tsy misy inona fa dia miasa amin'ny fo madio dia mena sakafo ndray mihinana ny atoandro ihany. Tsy misy karama mahitsiny zany izy io tompoko? Tsy misy na ariary aza fa dia miasa amin'ny fo madio fotsiny. Ary hita zao nataon'ireo lehilahy iry manatsaka reny zao, manatsaka ny tahalaka reny, misy vilona dia atsana zany atao any anaty tanimbary koa, asorona ny bozaka aletika atao zezika any anatin'ny tany. Eny tompoko. Lahatra zao izy ianao an'io dia ndray misosa avy any izy miara-manao azy. Izay moa ny anaovana azy io zao. Dia milahatra dia miara-vita daholo mivita. Dia hitantsika amin'izao ary moa zany tompoko ny fomba fanaon'ny mpianatry ny tompo ny anaovany anazy raha fa miasa izy hitantsika eo zao milahatra izy afaka mijery tsara tsika tompoko makafia ny asan'Andriamanitra izay atao aty Soatanana aty. Hitantsika zao anaovany azy zao. Miara-miavy izy dia miara-miakatra izy ireo tompoko.
de efatra amin'ny firy maraina zao izy ireo nasaka tetỳ tanimbary tetỳ tompoko. Tokotoko no teo amin'ny valo eo na amin'ny valo sasany farafahatarany. Ento tsy miala izy raha tsy efa tena raha ohatra mbola tsy vita ny asa dia ariva mihitsy izy vao miala eto efa letika ny masoandro. Zara roa zany le piasa ny mahavitsivitsy azy io fa ny sasany ery amin'ilay valan'omby dia ny sasany etỳ am-pihavaam-bary. Satria misy asa piraisana anankiray koa zany atao any. Tota zany le asa dia zara roa le olona. Kay tompoko tsara ho fantatritsika mpijery sy mpiaino zany fa manana asa be maitsy ny fifoazana ka zaraina roa zany araka ny tenin'ny ray aman-dreny teo, anankiroa ny ray etỳ tanimbary, ny ray any am-panaovana valan'omby izay fahitatsika tamin'ny ray aman-deha ry le fanamboarana anazy tamin'ny voalohany tompoko. Zay ary tompoko ny reportage kely momba ny tanimbary ny firaisana androany alarobia. Misaotra tompoko.